Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Raha sendra nitafiotra teny ambony sambokely ny mpianatra indray alina teo amin'ny ranomason'ny Galilia dia natazana aloka tampoka. Natahotra izy ireo satria nihevitra fa matotoa no hitany. Tsy iza nefa io fa Jesosy nandeha teny ambony rano ka nanao tamin'izy ireo hoe matoky fa izaho ihany. Namaly Petera ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Dia hoy Jesosy taminy manatona, dia nidina izy ka nandeha teny ambonin'ny rano. Tsy baiko ankapobeny nataon'i Jesosy teto, fa teny manokana ho an'i Petera. Niteny tamin'i Petera Jesosy ary nankatoa izy. Endry mpianamana, mety tsy ho hitantsika mivantana Jesosy ankehitriny miteny amintsika, fa aoka isika ahay iaino an'Andriamanitra miteny amintsika manokana sy mivantana amin'ny alalan'ny vavaka mangina. Fantany avokoa isika rehetra, ary fantany amin'ny atsipiriany mihitsy ny fangatahana tiana ho atao aminy. Anio izy dia mbola miteny hoe avy manatona amin'izao maha ianao anao izao. Hoy ny Jaona 3:19 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsy latsaka izany ny teny voarakitra ao Mateo 7:9 manao hoe izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no hahita, ary izay mandondona no voana. Amen. Antokobizy afafi andapa iluyanetiriti sai mituri famutena si fitiavana anumeana la fiatanana si fianana mandrakisa Jesusi matiteu Calvari amudia isiana fitiavana sitakachini sana lulumena tika maimepona anatuna izeso paizeleti wananaka ulemifana timiavunapu isikareta sambitina huku kanade mananyana na manchindija sambitini uvuvela kanda anatuna izeso paizeleti wananaka ulemifana timiavunapu isikareta sambitina huku kanade mananyana na manchindija sambitini uvuvela AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Izaka faurina mangi ilay zanaka tsy nanakeloka no ny fitiavanya
kazy veny fona ranahity zany atra taminy oekeo izany asony famonjeny teo sambatra iana anatonany jeso fa izany tsy mba manaraka ande mifana tsy miavonampo isika rehetra samby tina voko kana de mananiana na mantry indrindra samby tiny ovovela anatonany jeso fa izany tsy mba manaraka ande mifana tsy miavonampo isika rehetra samby tina voko kana de mananiana na mantry indrindra samby tiny ovovela fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina ankafaliana indray no ianana aminao mpiaino amin'ny alalan'izao onjapeo izao ka tsy hanao tahaka ny vitsika izahay ka tsy mandondona akory avy hatrany dia miditra fa indro manao ody kosa no manolotra ny arabo mba hampiraritso ho anao mpiaino dia samy ho ambinindary sy andairatsodrano ny isika mianakavy ny namanao lantormisa joely a no manolotra ny fandarana ny namana naritiana kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika eny ary izay no ela fa andeha hiroso amin'ny dinika isika ka ny resaka izay ho ataontsika amin'ity anio ity a dia mikasika ny fahaiza miaina ivelan'ny trano arak'izany raha ivoaka ny trano ianao dia tsara raha fitafiana madio sy milamina no manaovana ny fitafiana madio sy milamina mantsy a dia manome taratra ety ivelany ny fiainana ao anatinao ao no sady fanajana ny tenanao ihany koa no fanajana ireo olona izay mifanerasera aminao eny na dia ireo olona izay mifanena aminao eny an-dalambe aza mety misy mihevitra hoe tsy misy ifandraisany na tsy misy idina ny fitafiana naovana tsy misy idina ny fanajana amin'ny olona izay mifanenana mifanerasera aminao eny mety ho marina tokoa izany a kanefa izany fitafiana izany a dia anisany maro-panajana ny olona izay mifanerasera aminao noho izany a rehefa mivoaka zany a ka mifanena amin'ny olona ianao a dia tsara mandrakariva manantatra amitra izahay hoe fitafiana madioa anaovana fa anisany ihany koa manaja ny olona izay mifanindra andalana aminao ianao manaja ny olona izay mifanena aminao ary ihany koa manaja ireo olona izay miresaka aminao ao anatin'izay ihany koa rehefa mivoaka eny mivelan'ny tokantrano a dia mila amboarina koa ny famindra ny fandeha arak'izany a raha eny amin'ny lalana ifamezivezen'ny olona zany ianao dia aoka mba tsy hazakazaka sao mandona olona ka mety andratra azy nefa koa aoka tsy andeha miadana loatra fa mety mahataran'le olona zany ka mety hiteraka fahasorenana eo aminy ka mahatonga fifamaliana eo aminao sy eo amin'ilay olona izay ao arinanao ao anatin'izay fifaneraserana aman'olona eny amin'ny lalany famezivezen'ny olona izay ihany dia aoka mba tsy tekio ianao anatin'ny lalambe na ny lalana ifamezivezen'ny olona na atao hoe lalam-bahoaka ihany koa zany fa mety manaka-dalan'ny olona zany a ka hiteraka fahasorenana eo aminy dia tonga eo ihany koa ny fifamaliana eo aminareo rontota raha eny an-dalambe ifamezivezen'ny olona ihany koa ianao dia aoka mba tsy kakakaka sy tabataba be loatra aoka ihany koa tsy siontsioka na iantsoantso mafy fa mariky ny tsy fanajana olona zany a mariky ny
tsy fahalalam-pomba ihany koa indrindra raha atao amin'ny alina efa fatoren'ny olona. Raha eo anao zany mitabataba mikakakaka ny olona efa matory dia mety manaitra olona zany ka tsy manaja olona ary mariky ny tsy fahalalam-pomba. Raha eny an-dalambe ifamezivezen'ny olona ihany koa dia indrindra rehefa avy ny orana na midanikandro ka mitondra elo ianao zany dia aoka iny elo izay oentinao iny mba atao ambony kokoa ka tsy hanindrona amin'ny masony olona izay mifanena aminao na mifanindran-dalana aminao fa aoka mba isiny fifanajana tanteraka dia atao ambonimbony kokoa zany ilay elo rehefa mandeha ny an-dalambe ianao. Rehefa mitondra izay elo izay ihany ianao ka miditra ao anatin'ilay fitateram-bahoaka ireny dia jereo tsara ilay elo, ilay lohan'ilay elo iny zany indraindray manindrona mason'olona. Noho izany aoka mba atao ambany zany ilay elo mba tsy hanindrona amin'ny mason'olona. Dia kendrena tsara ihany koa ilay elo no misy rano tete ranon'orana iny mba tsy andeha eny amin'ny fitafian'ny olona mba ho mariky ny fanajana azy. Eo amin'ny fomba fijery, ny fijery olona ihany koa dia tsara raha amboarina mba tsy hivandravandra na angarika olona fa mba amin'ny maso malefaka no hijerena ny olona izay mifanena na mifanerasera aminao fa mba tsy hivandravandra ianao zany fahalalam-pomba ihany koa izany rehetra izany ary mariky ny fifanajana. Ho anareo zatovo, ho anareo tanora dia aoka mba tsy atao mihitsy zany ny filalaovana eny an-dalambe na any anatin'ny arabe ireny satria mety manakana ny lalan'olona zany no mety andratra ny olona ihany koa raha ohatra ka misy olona mandalo eo. Eny ianao koa mety aratra vokatra ny filalaovana ao anaty arabe na eny an-dalambe zany raha ohatra ka misy fiara mandalo tapoka na misy moto na bisikileta mandalo tapoka dia sady mety andratra ianao no mety maratra ihany koa. Ny zava-misy mantsy dia misy ireo zatovo, misy ireo tanora no tsy te halala ary tsy mivaky loha mihitsy ka mihevitra fa izy ny tompon'ny arabe ka afaka manao arak'izay tiany atao izy na dia fantatra aza fa natokana ifamezivezen'ny fiara, moto, bisikileta, sarety, posiposy ny arabe fa tsy natao toerana ho filalaovana mihitsy. Fa raha te hilalao zany ianao zatovo, ianao tanora dia aoka hitady tany malalaka na toerana malalaka ahafahana manatanteraka izany lalao na kilalao tianareo atao izany. Fa hita ihany koa ny fiampitan'ny olona amin'ny toerana izay tiany ampitana. Eny fa na dia hoe ao anatin'ny fiolanana aza izay toerana izay tsy azo ampitana dia matetika misy olona mepita ao anatin'ireny. Mbola samy mepita ihany izy ireo na dia fantany aza fa mety mampidi-doza izany toe-javatra izany. Noho izany dia aokare mba ho ajaina ireo toerana sy mifaritra azo ny mpandeha tongotra iampitana mba hisoroana ny loza mety hitranga. Zao mantsy lahy tokana ny aina ka aoka mba samy hitandrina ny tsirairay avy. Fa hita ihany koa ankehitriny fa ny olona mandona na ny olona manitsaka indray no matetika ohatrany hoe bevava ary raha mba teneninao izy dia izy indray no avava tahaka ny gisa mangalaketsy. Tahaka ny hoe ilay olona izay voahitsaka na ilay olona voadona indray no diso ko mba ho fanehoana ny fahalalam-pomba re dia aoka mba alala anao azafady ianao raha sanatria na voadona olona na nanitsaka olona tsy na io fa tsy ianao izay diso indray no manangam-bovona sy mivazavaza amin'ilay olona izay voahitsaka na voadona. Faiza miaina mampilamin-tsaina dia inona fa samy anao ny ezaka rehetra ny tsirairay avy mba hisy ny firindrana ara-piaramonina dia ho fifaliana mandrakariva no entina mamakivaky ny fiainana. Dia izay indray ary no masaka azo na roso tamin'ity anio ity mametraka ny mandram-piona
ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra. Veloma tompo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Ny voninahitra sy ny laza dia ho an'Andriamanitra mandrakizay. Sotra azy tsika satria afaka miona tahaka an'izao anio izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry namako. Engane ny fiadanan'izany Jesosy Kristy izany ho aminao sy ny ankonanao ary tsy ala amiko ihany koa. Aoka ho mendrika izany fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra ao aminao izany ianao. Ka aza votsitra mihitsy ny tanan'Andriamanitra mihazona anao. Fa Andriamanitra dia tsy mafoy antsika. Andriamanitra dia tia antsika amin'ny fitiavana mandrakizay doroy. Fa isika olombelona ihany no malailay fonosana io. Noho izany, raha mbola misy ny fotoana ahafana manatona an'Andriamanitra dia atony izy, tadiavo ny tavany ka tsao izy. Mbola tianao Jesosy Kristy. Zay no teny azoko lazaina aminao. Ilazako tantara anankiray ianao dia anatsoaka lesona isika avy eo. Kanefa mialohan'izany dia andao sika hivavaka. Misaotranao izay ry rainay izay ny an-danitra, satria nomenao anay indray ty fotoana ahafahanay miaraka midinidinika, mitafatafa, miresaka ny momba ny fitiavanao ity. Noho izany, andrao fo izay avelao ny fahadosoanay satria olombelona tsy tanteraka izay. Te andova fiainana mandrakizay kanefa tsy tanteraka. Noho izany metezanao anaiky ny fifonan'i Jesosy Kristy ao amin'ny hevitra masiny indrindra ho anay. Dia rehefa ho avy izy dia ho anisan'ireo olona ho voavonjy izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ary ianao mba ahoana? Indray andro tany ambany vohitra anankiray, rehefa iny aho avy namangiavana ka nodiny dia sendran'ity lehilahy lehibe anankiray manosika bisikileta. Efa antitra, tena efa antitra, fa mbola mikiry mitaingina bisikileta. Ka rehefa fiakarana kely tsy dia manahoana, ny olona sasany tsy miala amin'ny fiakarana io. Izy kosa midina dia tsy maintsy manosika. Dia nijereko avy alavitra dia manosika izy amin'io, mbola tratraka ihany izy eo am-panosena. Satria inona moa ny antony? Mandeha metatra vitsivitsy izy dia midina manosika. Mandeha metatra vitsivitsy izy dia midina manosika. Tratrako ary izy noho ny farany. Dia rehefa teo ny fampiarabana, manahoana ianao ray aman-dreny? Salama aho anaka. Mahafinaritra zany tompoko. Ary andeha ho aiza? Andeha hiantsena e. Ay, amba andeha hiantsena anao zany satria zomany andro. Zomany andro fa dia mba hiantsena aloha mba hijery zay metimety any hiantsena eny. Ary ahoana izy ity tsy mba tengenana fa atao atosika fotsiny? Angatazanao? Tazako mihitsy lizy satria ianao lavitra be anahy mihitsy teo. Nefa zao anao tratrako sahady. Satria ianao mandeha metatra vitsy dia midina manosika. Dia mitaingina metatra vitsy ianao dia avy eo indray ianao midina manosika. Zany foana. Ohatraohatra an'izay foana no nataonao dia gaga hoe fa ahoana tsy tengenany ray aman-dreny ilay bisikletany. Reraka an'ilay anaka. Efa hitanao fa antitra moa ny tena zao. Dray, na za zao koa ary nge ray aman-dreny efa 100 taona latsaka za hitanao zao mantso anazy. Ankona mifimezana izy na ianao le hoe 100 taona latsaka, azo ny tiana tenenina. Na ianao menao na io ihany koa nge dia raha 100 taona latsaka ianao io raha tsy hoe olona vitsivitsy anga. Dia nandeha ny resakay teo. Ary rehefa nandeha ny resakay tonga any amin'ny fitantarana ny elikany.
zay no fandeha ny resakay ny tantarainy tamin'izay fotoana zay ny hoe manana alika anankiray izy. Io alika io a tsy ao an-tanànany no mipetraka, tsy ao ambodi-tranony, fa aiza no mipetraka io alika io any an-tsahany. Tamin'izay feonanay mianaka zay manko de zao no nataoko taminazy. Reraka ianao mitondra n'ity bisikileta ty fa aleo za no mitondra bisikileta de anao no mitaingina ao ariana. Mety vely anaka ozy, tsy maninona ho azany. Kanefa talohan'ny tengenanay bisikileta de nomeny voasary 3 sa 4 tamin'izay fotoana zay. De ny voasana aloha ny voasary de nohanina. Aveo amin'izay nitaingina bisikileta zay. Akoatra ny asa fitoriana momba filazantsara moa de teny ambony bisikileta nandeha amin'izay ny tantara momba n'ilay alika. Zanaka alika hono izy io novidiny tany amin'ny faritra Arivony Mamitany. De notezainy. Nataony naman'le alika efa nisy tao taloha. Ny zavatra misy anefany maty le naman'le alika. Maty zany le teo aloha. Io anankiray farany io zany sisa ny velona. De io ndray zany ny lasa mpiambina ny sahany. Sa misy voankazo be de be. Misy trano tokana araka ny voalazana eo de ao le alika no vezivezy miditra sy mivoaka eo miambina an'ireo sahandreo. De araka ny fitantarany tena liana mihitsy tamin'izay fotoana izay. Fa io alika io tsy mba mandeha lavitra. Atokisana io alika io le anaka ozy. Fa na mandeha eo amin'ny atsasaka kilometara io de miverina mijery an'ireo voankazoko ireo foana. Ary tsy azo idirana mihitsy io sahako io ozy fa romotana io alika io ozy raha ohatra ka tsy endra hoe misy olona miodiody eo. Eny fa na omby, na biby, na alika mitovy azy aza de tsy samiditra mihitsy eo amin'io sahako io. De lasa ny saiko ny eritreritra n'izany. Ary tena nafinaritra ana ny tantara nataon'le ray aman-dreny be. Efa antitra izy amin'io any amin'ny 70 taona mahery any raha ny taonany ny vinavinaiko. Nahazo lesonao vokatra izay tantara no tantarain'izay. Nahoana nga hoy ianao? Hoy ny voalazan'ny soratra masina. Malakia 2:9. Malakia 2:9. Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary zay ajako? Ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy? Hoy Jehovah tompo maro aminareo ry mpisorona izay manamavo ny anarako, nefa manao hoe amin'inona no hanamavonay ny anaranao? Io andinina io ny tonga de tao an-tsaiko raha vao nahen'ny tantaran'ilay ray aman-dreny antitra nanosika bisikileta aho ka tsy navita nitaingina rehefa sendra fiakarana kely. Nanontany tena hoe mba ahoana moa zany zaty? Ary ianao koa tokony mba hanontany tena hoe zaty moa zany mba manahoana? Fa ny biby toy ny alika tena manaja ny tompony ary tena tsy mivadika amin'ny tompony. Zany biby zany de tsy miala mihitsy ao amin'izany saha zany. Na misy hanina hohanina na tsisy hanina hohanina de tsy mandositra ny asany izy. Na misy mamelona izy na tsy ataony ambanin-javatra mihitsy ny azy ny asany. Na mandeha 4 kilometatra izy na mandeha 4 kilometatra de tsy maintsy miverina eo izy misafo ny sa ary miaro ny sa ho an'ireo izay tonga mitsofotsofoka ao. Mampalahelo sika olombelona de resina biby. Sika olombelona de matetika ambany noho ny biby ny zavatra ataontsika manoloana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Tena vaky vava mihitsy eto ilay Andriamanitra. Ray aho ozy, aiza zay ajako? Tompo aho io, aiza zay tahotra ahy? Hoy ny voalazan'ny Matthieu 5:15. Matthieu 5:15. Ity firenena ity manaja ahy amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Toy izany sika olombelona io. Toy izany sika kristianina milaza antsika mpanaraka ny Kristy io. Tian'Andriamanitra mivava fotsiny fa amin'ny atao rehetra tena manalavitra an'Andriamanitra. Resin'ny biby mandeha tongotra 4. Fotoana fieritreretana zao. Ary zay mahatonga na mametraka an'ilay fanontaniana hoe ary ianao mba ahoana? Tsy ianao ihany.
zaso ianao ihany koa dia ampididian'andriamanitra amin'ny alalan'izany tantara nisy zany amin'ny fanatsoahana lesona hoe mba manahoana zany zaso ianao io manoloana an'ilay andriamanitra zay tompointsika moa ve olona mivadibadika atsika olona tsy atokisana eo amin'ny fanompona azy misy manantena fa nahazo lesona ianao androany ary lesona hoentinao miaina eo amin'ny fiainanao miandry an' Jesosy Kristy eo amin'ny raha any lanitra satria tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy dia tsy mivadika mihitsy fa nanaiky hatramin'ny fahafatesana mba ho fanavotana antsika dia mba manahoana zany izaso ianao io za tsy miteny hoe andao anahaka an'le biby fa andao anahaka an' Jesosy Kristy zay nanaiky nanolotra ny ainy ho faty amonjy antsika atreo ny fiarantsika ary mametraka mandra-peona aminao mandra-pitafa indray ny namanao ry sarandrenjatovo ho amin'ny manaraka indray mbola manonona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao satria nanaiky ny aino anao androany veloma tompoko raha ho amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity PJD feo fanantenana raio miantra ty fomahantra riraio nisandrina anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao riraio
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana mahakasika ny asa sy tontolo iainana manasanao mba anjoyanay hatrany torohevitra mahakasika amin'ny fikarakarana sy ny fanatsarana fiompiana koa gasy no nomaninay ho anao eto dia menofinaritra ary betsaka ny fianakaviana miomby karazana akoho maro avy eo an-toerana toy ny akoho gasy izany tsara izany satria anisan'ny sakafo azahoana proteina mba hamelona ny ankonana sy fidiram-bola fanampiny ho an'ny mpiompy ny akoho ary anisan'izany ho isika ny akoho gasy izay ho resahana eto araka ny mahazatra antsika sy fahita ombienymbieny dia mivoaka isa maraina reny akoho gasy ompiany ireny mba hiendy sy hikaroka sakafo ary mety hiverinao an-tranony amin'ny fotoana rehetra izy efa mahazatra antsika izany araka ny efa noresahana teo moa dia sady mampidi-bola no manome sakafo ny fiompiana akoho kanefa na miompy ianao mba hamidy hamahana ny olana mety hatrehana na koa miompy mba ho atao sakafo na te hiompy matianina ho fitadiavam-bola dia reto misy torohevitra vitsivitsy arosonay ianao ho fanatsarana ny fiompiana akoho gasy ananana akoho matanjaka sy salama tsotra tsy lafo vidy nefa azo ampiarina tsara ny fepetra ilaina voalohany indrindra dia zava-dehibe ny fialana amin'ny fitovian-drà amin'ny fotoana rehetra izany hoe fadiana ny mampivady ny akoho mitovy taranaka satria mety hanome akoho malemy izany tsotra ny vahaolana mitady akoho lahafa taranaka ianao iarovana ny akoho amin'io fitovian-drà io azo atao koa ohatra ny mifanakalo akoho na atody hafa karazana ampiraitam-po aminao na manodidina aminao amin'izay dia tsy mandany vola mividy lafo be ianao ny torohevitra manaraka dia aleo anamboarana trano ny akoho ny antony dia mba hiarovana azy amin'ny vorona mpiasa sy ny mpangalatra ary ny toetrandro ratsy tsy voatery ho trano biriky be ny fanaovana izany fa azonao atao tsara ny mampiasa grillage ny tafo fanitso sy ny hazo anorenana trano tsotra rehefa vita ny tranona akoho dia asiana hazo mitsivalana ao anatin'io tranony io atao eo ambonin'ny tany izany ny antony anaovana an'izay dia mba hahafahan'ny akoho miteriterina sy hahafahany miala sasatra amin'ny alina ny antony faharoa ihany koa ametrahana an'ireo hazo mitsivalana eo ambonin'ny tany ireo dia mba hanamora ny fanangonana ny tainy rehefa diovina izany ny tranona akoho kanefa marihana fa io taina akoho io dia azo atao zezika tsara rehefa loha toy ny zava-mananaina rehetra dia torak'izany ihany koa ny akoho noho izany dia diovy ara-potoana ny tranony mba hasalama azy ireo mandrakariva mila diovina izany ny tranona akoho ary tena zava-dehibe eo amin'ny fiompiana satria tia toerana maina ny akoho voalohany indrindra mba hahafahany miosina ao anaty vovoka ao anatin'ny tranona akoho ihany koa dia rarahana lavenina izany hoe io lavenina izay araraka ao amin'ny tranona io izany dia apetraka amin'ny toerana
izay ahafahany miosina sy milomano ao anatin'izany lavenina izany satria ny fanaovan'izany dia tsy hoe mahafalo ny akoho fotsiny fa manampy azy amin'ny fampianana ny aretina avy amin'ny katsetsitra toy ny koroka, ny parasy ary ny kongona. Ny lavenina ihany koa dia azonao afangaro fasika mba ahafahany miosina ao anatin'izany ho isika ary tsy vitan'izany ihany fa mba ahafahany mihinana n'le potitsaribao sy le fasika iny. Tena tiany akoho mantsy ny mihinana n'iny fasika sy potitsaribao iny mba hanampy azy amin'ny fandevonan-kanina fa tsy hoe mihinan-kina-pona ny akoho. Anisan'ny torohevitra mahasoa izay tena mety ho fanatsarana ny fiompiana akoho gasy ihany koa ny fanamboarana karazana boaty na efitrefitra kely vita amin'ny hazo mba hanatodizan'ny akoho satria tena tiany sy mety tsara ho an'ny akoho ny manatody anaty boaty fanatodizana. Ary io boaty io dia apetraka amin'ny toerana tsy tratry ny masoandro mivantana dia atao amin'ny toerana lavitry ny fanakorontanana rehetra mba hahafahan'ny akoho manatody tsara zany. Dia izao azadiny fa mila asiana potika azo toy ny taimbakona na bozaka maina ao anatin'ny toerana fanatodizana io mba hazon'ny akoho aina tsara rehefa manatody izy. Ny fanaovanao izany dia tena mampiena ny hamandona sy ny mety ho famelezan'ny katsetsitra izay mampijaly ny akoho. Tendelany azay sahaona razily. Tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra miaraka amin'ny Samma sy Nardina. Anio fizarana voalohany. Naivo! Mandreraka mihitsy reto akohanao reto fa sy fiheverana ka. Mandreraka hoana raha matoa. Akoho mivenjivenjy tsara iran'ny tanàn'ireo sady manelingelina anao ahoana koa jereo fa lany reny le katsaka andeha atapoko tetsy. Voavina ny manana tery apita tery ireo dia tonga ty sady mandravarava. Mahita reto apetrao io fanoto iny fa iny veno ho aninjianao akoho. Ka rehefa tsy andrainy andraiky ny amatotra ny akoho andraraivo dia tainako amin'ity reto feno ve adaly ka raha tsy omboka enjiana no fanoto ohatrany tsy mitondra soa azy ery reto akoho reto ka akalaina sala am'izao. Tsy manka ala fa mba mitako kosa hoe karakarao reo aza vela enjy fotsiny eny fa sady manimba zavatra no oromata fa tsy ohatry zao foana ve fiompianana zatasina be an'ireny akoho retraretra eny. Santinramata dia tsy iompy akoho nefa rehefa misy vahiny na marary sy mba hoe vizambizana dia mody malefa peo ery hoe mba hamonoy akoho kely alorinaivo nefa mampitombo an'ireo aza manahirana misasany aza very. Izay indrindra ny tenenako hoe atao vomatotra le fiompiana amin'izay tsy mamono antoka ka. Fa tsy efa matotra nga za zao miteny aminao zao hoe fenao no metaladala eto manenjika koa ao fanoto. Ranaivo fitiavako anao aomby kokoa amin'io fiompiana akoho gasy io mahatonga amin'ny teny hoe karakarao reo atsarao fa tsy hoe ajanony. Ka tsy enao ve zany zao mampijaly an'ny akohako jerereto izy lasa kodikody sy miafonafona any alavitra any daholo raha very eo fiza mamela azy ikarenjeny tsy enao ndenoka sady manimba zavatra olona mbo hanaovitrano reranay fa tsy saronana lava amin'ny sibika eo an-dakozia ao foana avy eo manary ny atody ny any rehetra any na zah na ny ankizy foana no mitady sy maka ny atody ny any anaty bozaka any. Ka ze zany ve dia anahirana anareo raha matoa tsy iorery ange ny asa ataoko
de tsy mba ho maty anina amin'ny asa atao mihitsy ve na hivoatra ranaivo a tsy mitovy any ve moa ny zavatra ataonareo sy lezily nefa jereo any amin'ny fiompiandry zareo e zay indray lezily fa maninona rangara tonga de asanao fa sosikevitra ny ahy e ary rehefa tsy ianao a de aleo anaovako azy mata inona ihany andrimoa raha maninona ny akoako de ho ratsy ho fihavanana eny ary ho any amin'ny lezily a aninona akatorohevitrako torohevitra miasanao atao fa asan-dehilahy zany tsy mitovy hevitra tsika la ho any ahy e ho any a ohatrinona no omeny dadakoto amin'io e efa mora be anie zany e jereo fa matavy tsara mihitsy ty azoka narony tsara ny ety na atao koritra tena tsara dadakoto e fatoro tsara raha de etiko rehetra ohatray ao ary vola misaotra tompoko tsara ty ha tsara io fa tsy mamitaka anao zany a dadakoto a misaotra re anako tena mampodipody aina mihitsy io akanarony misaotra betsaka re de malafosy misaotra tompoko tsara tsena mihitsy ary maty zany a manao anzily salama ihany hay venareo mivarotra ko ihany ko e anga hita fa somaro mivarotrako no sady akoho vitsivitsy fotsiny ene ny etiko tetỳ an-tsena de lany anga tsisy akola nisy ray teo fefalasa sady tsy de tian'olona ne izy reny raha kanaronony tamin'ny akoho vavy ka tsy hohanina nino ilako azo fa akanataranaka otre fa taranaka akoho ahoana ary zily a anganareo tsy manana akoho be debeko no karaha ny anana akoho salama sy matanjaka de fa dina mihitsy ny mampivady akoho mitovy taranaka ay ve zay ny antony hitadiavako akoho lahafa mba ampiarahako amin'ireo akoho vavy efa misy ao an-tanàna satria efa anatody le akoho efa misy akoho lahafa ihany any ao fa tsy ampy sambatry nareo ry zily mahavatra mihitsy ny anay de ompiana fotsiny eny fa tsy misy an'izany sady na ny atodiny aza verivery fotsiny ihany rehefa mivenjivenjy ihany le akoho otry ka maninona raha asiana tranony dia amin'izay vo ara-maso ka impiry moa no ny teny taminay vo hoe mba ho any amin'ny rizily akatoromarika fa miady lava fotsiny zay mivady amin'io atakandro lava ataony io zany mihitsy ny antony varotako amin'ireny akoho reny fa verivery fotsiny ihany sady manimba mivoliko ka nefa tena hitako tsara karazana mihitsy any reo akohonareo reo raha le lasany dadabe-rakoto teo asio tranony romata ny antony anie dia mba iarovana azy amin'ny vorona mpiasa sy ny mpangalatra mba tsy ho verivery ohatran'izany tena marina zany eo koa ny toetrandro ratsy mety hahafatiny akoho impiry amin'ny teny aminay fa lafo be hono zany so tsy maharaka ny sara ny vidiny sady efa fomba neti-parazana hono zany de avela amin'izao re tsy mila zavatra lafo vidy anie zany fa ireny azo sy tafo fanintso tsy ampiasaina tsony reny ny grillage de efa mahavita trano an'ny akoho ka ny anareo azy re tena efa avolenta sady lasa lavitra mihitsy le fiompianako ohatran'izao ataonareo zao mihitsy aneno nataonay taloha kanefa rehefa nanandrana nanao tranon'akoho-tsotra de hitako ny fahasamihafany sy ny tombontsoa azoko zany voara-maso vofia tsara amin'ny fiompiana azy de nivoatra tsy kelikely teny de zao hitatsika zao ny vokany tena hitako mihitsy de ahoana re zany tsy olana fa atoroko tsara nareo raha anao fampiarana tena mba tiako sady mahaliana mihitsy zany ry zily
sady zavatra tsotra ohatr'izany kosa ve de tsy ho vity eno oa hitako hoe mila fahavarana fotsiny avy hatrany dia anamboatra ary zily a zay mihitsy dian'izao de atoroko fa rehefa vita ny tranona koa dia asiana azo ny tsy valana eo ambonin'ny tany ao anatin'ny tranona koa mba hiteroterona ny akoho sy ahafahany miala sasatra rehefa amin'ny alina tena mazava zay ka sady manamora ny fanangonana ny tainako ihany koa ny fanaovana an'izay mbola azo anaovana zezika tsara mihitsy mantsy ny tainy rehefa aloha hitanao amin'izany ny tombotsoany ieno a sady tsy verivery tsony ny atodiny no ny amin'izay koa no tiako anafisina hoe mila karazana boaty anatodizan'ny akoho karazana boaty ohatrin'inona moa zany ry zily atao manana endrika boaty re zany vita amin'ny hazo ny tena mety raha azo atao sady mateza izy amin'izay atao vitsivitsy arakaraky ny isan'ny akoho ohatra azoko tsara raha zay ka de aiza zany ny toerana tsara metrahana azy eo anatin'ny tranona koa apetraka eo amin'ny toerana tsy tratran'ny masoandro sady lavitry ny korotana zay vo azoko tsara ny antony nanaovana an'izany rehetra zany raha zily fa makasitraka fa akoatran'izay koa de mila diovina ra-potoana ny tranona koa mba ahasalama azy mandrakariva ty toerana maina mantsy ny akoho mba iosenany anaty vovoka sady rehefa madio aneny fonenany de miaina ny fisin'ny aretiny isan-karazany fa le vovoka moa zany misy faritrandrarahana vovoka lavenina sy fasika amin'ny fangaro ao an-tranony ay zay le vovoka zay mihitsy mba ahafahany milomano amin'iny zay ny tiako lazaina ary tsy hoe mahafaly ny akoho fotsiny asan'iny fa manampy amin'ny fampihenana ny aretina avy amin'ny katsetra sy ny fanafihan'ny kongana sy ny parasy vareka zany ny fanafodiny sady tonga manafika hatrany an-trano mihitsy ny le biby ratsy reny rehefa betsaka mihitsy ary tena mampalahelo mihitsy ny akoho rehefa tratran'izy reny teknika tsotra nefa mahomby zany ry mata tena mariny zany ry zily sady tena tian'ny akoho mihitsy mihinana n'le potitsarobosy fasika amin'ny fangaro satria manampy azy amin'ny fandevona-kanina ay misy dikany daholo zany rehetra zany de satroko mihitsy raha mba teto naivonandrean'izany fanazavanao zany raha zily mifamaly foana ane zay mivady amin'izy mafy lobe iny zary-posaina nenao lafy ty tam'ty izy inay hoe mba ninona ty koa am'izao olo zao nefa milaza hoe eno manahoana arinay voa tena hitako mafana mihitsy zany resaka zany kianary madaza tsy mahatsikaritra ny fisikitsony hitako ka izy aza teo vo nyresaka ngia mihitsiko hitako mifosa zany le raha matoty zany ve no andaninao andro romada fa tsy ny akoho ny valotana ka tsy tokony ho faly ary venay fa efa lafy daholo ny akoho jereo koratsinonako ohatray marina mafy tsy natolo le raha matoty varoboba teto ndray ny akoho nay oromada zay ane le mamono atoko angamaka iresaka amin'ny za ve verinao adala ka tsy ahalala ny vidina koa fa manginy ka vatany-gaza nanapa-kevitra mihitsy ho any amin'ny tanàna aninany ijero ny fomba anatsarana ny fiompiana koa mba ampahomby kokoa ny fiompiana azy zay mihitsy ary mazava ho azy fa ho tsara kokoa ny tombony ho azonareo amin'izay hitanao amin'izany aza matahotra ianao ry zily fa raha tsy mety anao fampiarany naivo de zany ho anao azy fa tena mila ny toromarika tsara avy aminareo fotsiny vonina hianatra ny mihitsy ary zily de tsy olan'izany fa vonina izara zaitra-kefa koa misaotra rery zily zay anie le fifanampiana fa tsy misy mahavita teny
za ihany ry zily de efa mahavitan'izany fitony vehivavy tony ko any aka miditra amy zavatra sy tokony hidira mihitsy e sady mahabe rararanaty impiry amony efa nilaza taminao mba hakany amy zily sy hijery ny fiompian'ny akoho gasy impiry mory zily manasantsika ho any foana fianao ny kamo tsy mety mandeha iza zany mahalalay finosana fa mody mety daladala mingomingominao ary mahabe rarahaona koa e aleo anao vaoko azy de mata ahoana ihany e enao koa fa ahoany mba resaka reny ino fenao ve de avelako hiasa rery zany ndany enao mody fefareraka mivarotra re aleo za zily ny resaka momba an'izay vitako zany raha matoa fa atovy tsaratsara fotsiny toanay teny ndelany azy zay sahoana ry zily enao zany resaka amy ziliko ndanao a hitanao fa tsotra ary azo tanterahana tokoa ty fomba fanatsarana ny fiompianako gasy ty dia anjaranao zany no manao fampiarana fa hanampy anao anatsara ny asa sy ny farim-piainanao zany dia hatretokolo ny fiarahantsika teto tao anatin'ity fandaharana asa sy tontolo iainan'ity fa manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao naritiana samma ny sahana ny vata marobokotra sy fanjaniaina nanomana izany ho anao teto Elion no tompona ndraikitra ny fandaharana. Eny ambany vohitreny. Eny ambany vohitreny fony vomaneno koa sy ahenona ny toloko ny voary de miteny inzay manako anoany ny feomborona mikalo to tsy manam-pahavalo ka tsy manam-piafarany inzany reny manako any varavarana mivo ny mazoto de mifo eny piasa tany zany setroka mpololotra miakatra ny atafitrano ireny koa de mba tazano lehilahy mitanjozotra lohataona manko zao fakanesany iny atsa ho fanaovan-draharaha vadibainga no atao afaliana tsy aombiazana ny andreo tambany vohitra ka nolaina de votohitra fanasony tanindrazana mpanoratra André Rakotondranaivo. AWR téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Eo-pandalinana ireo lesona momba ny finoana ao am-bokin'ny Josoa isika. Ny lohatenin'ny fianarantsika io dia manao hoe ilay Andriamanitra velona izay mpanao fahagagana. Miaraba sady manasa anao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Inona no ambaran'ny fiampitany zanak'Israely any Jordana tamin'ny fomba mahagaga momba ny toetra n'ilay Andriamanitra izay topontsika. Manasa anao raha maki ny Josoa 4 andininy fahenina ka hatramin'ny 17. Josoa 4 andininy fahenina ka hatramin'ny 17. Ary ny teny tamin'ny mpisorona Josoa ka nanao hoe entony ny fiara-ny fanekena ka mitahy eo amin'ny lohan'ny olona dia nitondra ny fiara-ny fanekena izy ka nandeha teo amin'ny lohan'ny olona. Ary io Jehova tamin'ny Josoa anio no anandratako anao eo mason'ny Israely rehetra afantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Ary mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiara-ny fanekena ka atao hoe rehefa miatra ny moron'ny Jordana ianareo dia mijanonona eo Jordana ihany.
ary josoa nanao tamin'ny zanak'israely hoe mankanesa ty ka mianoa ny tenin'i Jehovahandriamanitra reo dia hoy Josoa izao no hafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona ka horoahany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Hitita sy ny Vita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Indro ny fiaran'ny faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo eo Jordana. Ko ankehitriny mangalahy lehilahy 20 amin'ny fireneny Israely ho anareo dia iray avy isam-pirenena ary raha vao mijanona eo amin'ny ranon'ny Jordana ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny antotan-javatra. Ary raha niala tamin'ny lainy hitan'ny Jordana ny olona ary mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritra ny fararano dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny antotan-javatra tery lavitra ery dia tery amin'ny tanàna Adama izay ao anilan'ny Zaretana. Eny tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasin'ny tany ay dia ny ranomasy tsira ary ny olona dia nita tandrefin'ny Jeriko. Ary mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitana izy rehetra any Jordana. Lazain'i Josoa toko 7:5 fa fahagagana no ny tany zanak'Israely niony Jordana. Asa lehibe tsy takatra ny saina anehoan'Andriamanitra ny heriny ny fahagagana. Nahatsiaro izany asa mahagaga izany ny zanak'Israely taty aoriana. Rehefa izany dia nideran'Andriamanitra izy ireo ary nitantarany amin'izany fahagagana izany tamin'ny hafa. Azo novakena ny Salamy 5 sy ny 970. Anisan'ireo fahagagana nataon'Andriamanitra ny famaizana ny Egipta, ny fitanany ranomasina mena, ny fitarihan'ny vahoaka tany anefitra sy ny maro hafa. Anisan'ny fahagagana izay nisoratan'ny mpanoratra ny Baiboly ny namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Araka izany dia tena manan-kiry sy fahefana izy. Tsy voafetra ny asa ataony ary tsy ho takatra ny saina amin'ny fahafinoana. Raha ampitaina amin'Andriamanitra ny andriamanin-kafa dia tsy mahavonjy ireny sampy ireny. Velona sady mahery kosa ny Andriamanitra ny Baiboly. Azo ny mpivavaka amin'ny atao ny mahatoky ny fanampiany. Zakaria ilay mpaminany manokan'Andriamanitra koa dia nampiasa ny teny hoe fahagagana raha niresaka ny amin'ny hoavy ny zanak'Israely rehefa ho tafaverina avy any Babilôna izy ireo. Nasehon'Andriamanitra nyity mpitondra hafatra manokana ity fa aorina indray Jerosalema. Hipetraka eny an-dalambe indray ny olona antitra, ilalao eny an-dalana ihany koa ny tovolahy sy ny tovovavy. Zara raha ny tenin'ny Zakaria ny mponina tao Jerosalema satria rava ny tanàna tamin'izay. Ahoana no hatanteraka izany fahagagana izany? Andeovaka itsika ny Zakaria toko 9 Zakaria toko 9 Zao no lazain'i Jehova tompony maro. Raha mahagaga izany eo maso ny sisa amin'ity fireneny ity amin'izany andro izany, no ahagaga eo masoko va hoy Jehova tompony maro. Zao no lazain'i Jehova tompony maro. Indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany atsinanana sy amin'ny tany andrefana ary hitondra azy ka honany Jerosalema izy dia ho oloko izy ary raha kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ry mpiara-mianatra namana, aoka isika ino sy atoky ilay mahay ny fahagagana rehetra fa manana ho avy mamirapiratra tolotra antsika izy. Hatreo ny fiarantsika mianatra androany izay mbola hitoy. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR